Nirofotra avokoa nimponina tany Mahajanga raha vantany vona heny fa misy azavavindrano izay notazomina any amin'ny polisy ka nipitsipitsony mahakasika amin'izay nifakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro tsy ampandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny resaka tsy nifankahazo teo amin'ny resaka zazavavindrano tany Mahajanga tany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Malagasy sy ny fitiavany tiatia kely sy ny halahala botry dia tratra nangalatra kohondray tany Maurice tany. Malagasy anankiroa miasa amin'ny toeram-piompiana any Banane Maurice no tratra nangalatra koho raha ny vaovao izay voalaza avy any an-toerana trany. Voalaza ao anatin'ny fampalalam-baovao io fa raha andeha hanatitra koho izy ireo dia hita fa nisy nihoatra ny 720 kilao be izao ny akoho izay naika ao aterin'izy ireo. Manala baraka ihany ny toetra tahaka an'izany satria efa zatra ny lalan'ny ririnina amin'izay fitiavana kely izay dia iny arafa tratra amin'izay na dia efa any an-tanin'olona aza dia mbola mahavita manao an'izay resaka halabody isan-karazany zay hatrany. Adiny mpivady zava-doza no niseho maty nofiraindra lehilahy antsy teo amin'ny tendany ny vadiny tany Ankaribary Vohipeno no niseho ity tranga ity. Torakovitra ireo nahita maso ka nitsoaka daholo sady niantsony mpitandro ny filaminana. No ny tonga ireo mpitandro ny filaminana dia nanositra ilay lehilahy ka ho setrin'izay dia maty voatifitra ilay lehilahy izay navandoza. Namelaka moty mianadahy izy ireo amin'izao fahalasarana ireo zao. Midika izany fa samy maty avokoa na ilay vehivavy izay maty nofiraindra lehilahy tamin'ny antsy na ilay lehilahy izay navandoza. Mitandrema ihany ry zareo amin'io resaka adiady sy ny tsy fahafehezan-tena io satria nifotezitra tsy nanandrariny ka aleo manatony tena tsara aloha vao mifampiresaka fa sao dia mifamondro tahaka an'izao niseho tany Vohipeno zao. Mampalahelo ireo zaza izay lasaka mboty tsy fidiny vokatry ny adalana izay nataony rain'izy ireo zay. Eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana indray lehilahy iray izay 70 taona nitondra omby miisa roa avy nangalarina no lavon'ny balan'ny mpitandro ny filaminana ny 20 jona lasa teo iny teny an-dalana ho an'ny Androtra distrikan'ny Tsaratanàna moa no niseho ity tranga ity. Midika izany fa tena tsy mandefitra amin'ireo mpanao ratsy sy ny mpangalatr'omby ny zandary sy ny mpitandro ny filaminana rehetra amin'izao fotoana izao fa izay minia manao ratsy dia avy hatrany dia tsy misy indrafo. Any amin'ny faritra Melaka indray dia miverina am'laoniny ny fandriampahalemana amin'izao fotoana izao hoy ny gendarmeria. Niovafo ireo dahalo vokatry ny fanentanan'ny lieutenant colonel Andriantahina José Emile izay commandant du groupement Melaky. Tao anatin'ny 2 volana monja dia basy mahery ny 4 no nisy nanatitra tany amin'izy ireo. Midika izany fa tena miasa mafy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritry ny Melaky iny amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika ny zavanisy tany Mahajanga satria maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona tokoa moa ny zavanisy tany Mahajanga no nahatonga an'ireo vahoaka marobe izay tonga nivory teny amikaiky ny Braony mpitandro ny filaminana raha vantany voanandresy ny zavanisy tany Mahajanga tany. Raha ny fantatra dia nisy vehivavy anankiray izay nihetsika tampoka ny zavatra izay mitoetra aminy, izany hoe fanahy izay mitoetra aminy teny ambony lakana teny an-dranomasina teny. Voalaza fa zazavavindrano ny zavatra nitoetra tamin'io ary vantany vao niala ilay zazavavindrano izay nitoetra taminy dia iny ara fa tsy maintsy nateriny ireo olona izay namany tany amin'ny mpitandro ny filaminana izy io mba ahafahana manao famitorana aminy amin'ny hoe inona tokoa ny tena zavamisy. Toy izao mantsy raha ny fanazavana avy tany an-toerana trany amin'ity resaka zazavavindrano ity. Ny eliny tsaho fa misy zazavavindrano voatazona ao amin'ny polisy tao Marolaka. Nirongatra ny olona tena marobe ny liana mba hijery zazavavindrano saingy indrisy fa tsy nahita na inona na inona izy ireo
raha vantany vao tonga teny amin'ny bureau police izay. Raha loharano vaovao dia mpanarato tao Aranta no nilaza fa nahita zazavavindrano ka nanatitra izany tany amin'ny polisy. Ny zava-nisy dia ramatoa iray izay fotsy fihodirana misy vatana tsy dia lava izay voalaza fa misy zavatra mipetraka aminy no fantatra fa nentin-javatra teny anivon-dranomasina tao Aranta ny maraina niny omaly iny. Saingy niala ilay zavatra mipetraka aminy, raha vantany vao tonga teny an-drano izy dia nilomano izy ka namonjy ny sisiny ary teo no nahitany mpanarato azy. Nilaza ilay ramatoa fa tsy tsaroany ny toerana niaingany fa izy efa teny anivon-dranomasina vao nahatsiaro tena. Miteny malagasy izy ary miresaka tsara. Niangavy tsy hakana sary ilay ramatoa voatazona tao amin'ny polisy raha ny toromarika izay voaray hatrany. Ka manoloana an'izay dia mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe zazavavindrano marina ve no nipetraka tamin'ity ramatoa izay nilomano teny anivon-dranomasina ity, sa inona no tena marina tao ambadika an'izay. Raha toa ka zazavavindrano marina mantsy dia tsy tokony sintaka izy ao anatiny izay filmanosana izay satria ao anaty rano rahateo no toerana izay tena fipetrahany. Ka magaga ihany ny zavanitranga fa rehefa iny tonga teny anivon-dranomasina iny dia nisava ho azy teo ilay zazavavindrano izay nipetraka tamin'ity ramatoa ity. Sarotra azavaina araka izany ity resaka fanahy sy hery miafina ity satria efa maro ny mitonona sy milaza fa misy zava-mipetraka indrindra fa misy izay zavatra avy any an-drano zay nefa toa lasa tsy te hanaiky ihany ny saina amin'izay hoe tena zazavavindrano tokoa ve no mipetraka tamin'ity ramatoa ity, sa inona no tena marina tao ambadika an'ity resaka filmanosana teny anivon-dranomasina ity. Andrasantsika araka izany no mety ho toy n'ity trangana zazavavindrano tany Mahajanga ity aorian'ny famotorana izay ho atao amin'ity ramatoa ity satria mbola maro ireo izay mametra-panontaniana amin'izay voalazantsika izay. Na ny tenanay aza dia mba mametra-panontaniana ihany manoloana an'izay hoe fisiany hery miafina amin'ny alalan'ny zazavavindrano izay. Feno mistery araka izany io resaka zava-mipetraka sy hery miafina eo amin'ny zanak'olombelona, indrindra fa ny eo amin'ny malagasy amin'izay resaka tromba sy ny maro isan-karazany izay ary iny amin'iny faritany Mahajanga iny moa dia azo lazaina fa isan'ny tena be mpanompo an'izany raha ho an'i Madagasikara no resahana satria any no matetika misy an'izany hoe fanompom-be izany ary ankalazaina isan-taona izany. Izay ny masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.